dia faly miaravatsika rehetra amin'izao andro izao a nanao an'ity horonan-tsary ity ny tenako a faly dia faly hifampizara amintsika ny mety afaka ahitana ny opportunité ho an'ny tanora amin'ny raha resaka fianarana io na resaka fiofanana io na resaka fianarana asa sy ny sisa sy ny sisa. Misy plateforme anankiefatra ho zaraiko aminareo androany dia manasa anareo anaraka tsara ny vidéo. Misy article anankiray ho ataoko miaraka amin'ity vidéo ity izay ahitanareo ny lien rehetra amin'izay izay ho tononin-keto zany plateforme efatra ho tononin-keto. Plateforme voalohany ny Youth Opportunity hita ao amin'ny Facebook misy pagen'izy ireo dia misy ihany koa ny site webn'izy ireo. Ny tena tsara atao dia miditra ao anatin'ilay site web dia manao souscription amin'ny newsletter izay ataon'zareo dia rehefa misy mise à jour zany amin'ny opportunité dia hitanareo ao anatin'ny boîte mail anareo. Dia ny pagen'izy ireo ihany koa zany dia asaina koa nareo hanaraka azy ary afaka ataonareo ny hoe see first, zany hoe rehefa misy mise à jour atao dia tonga dia hitanareo voalohany anatin'ny fil d'actualité anareo. Page fa manaraka, plateforme manaraka dia ny Opportunities for Africans. Manana ny site web koa izy ireo dia manana ny pagen'izy ireo ao amin'ny Facebook dia mitovy amin'ilay toy ihany anasana anareo anaraka mijery ny any amin'ny site web dia mijery any amin'ny page ihany koa manao souscription na manao see first amin'ny page. Dia ny plateforme fantely manaraka izay ho proposeko anareo ihany koa dia mitovy tsy valaka ihany koa sady manana page no manana site web dia ny Opportunity Desk. Dia ireo anankitelo eo zany efa ataontsika hoe page internationale efa misokatra ho an'ny olona rehetra, ilay tsy ho an'ny malagasy ihany, tsy ho an'ny anglisy ihany, tsy ho an'ny indiana ihany fa ho an'ny olona rehetra satria page Facebook dia site web. Dia misy anankiray fanefany izay namako malagasy no namorona azy voahaingana tokoa ary tena hitako hoe mahafinaritra ilay izy sady manana page Facebook no manana site web misy an'ireo malagrades.com. dia ao amin'ilay site web aloha no efa nojereko afaka hitanao ny opportunité na fianarana asa, internship, stage zay na resaka scholarships, bourse d'études, vatsim-pianarana sy ny sisa sy ny sisa. Dia misy anankidimy ao tena nampiasaina tao hoe ireto opportunité azo lazaina hoe malaza satria misy communication tsara izay mahakasika ny malagasy. Dia manasa anao hijery azy afaka jerenao tsara ao hoe inona no metimety aminao, inona no mifanaraka amin'ny profil anao satria misy critère d'éligibilité ilay izy na amin'ny taona ilay izy na amin'ny expérience dia ianao no mahita an'izay hoe inona no mety aminao. Zay fa dia mahasoa amin'ny application izay ataonareo dia aza kivy mihitsy raha sanatrika hoe tsy afaka amin'ny voalohany dia mamerena manao application foana. Dia mirahasoa be dia be raha ohatra ka nahaliana anao ny zavatra nozaraiko dia mangataka anao mba izany any amin'ny tapaka sy namana any amin'ny havana manjakaiza izay mety ho voasarika izany. Dia aza adino ny manao j'aime ny page. Felo mandra-pionana indray.